indray tafombona amin'ity maraina ny talata fahatelo amby roapolo ny volana septambra ity. Iarahantsika amin'ny fandiniana soratra masina. Alohanantsika ary ny salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Salamo fahasivy ambin'ny folo amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: sambatra ny mahitsy lalana, izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany, ianao maoka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao, dia tsy ho menatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny tsi-po aho, amin'ny anarako ny fitsipika ao marina, ny didinao no tandremako, aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Hivavaka isika, endre ny fifalianay ry Tompo Andriamanitray, ary raha nofoazonao maraina izahay ka notsenainao famindram-po mahatoky. Fa mbola faly koa izahay, raha tsy navelanao irereny foana teny an-dalana teny, fa mbola notarianao ho tonga eto an-tranonao amin'ity fotoana ity. Eto ianao fantatray maneho ny fahamasinanao ary te hampiariary ny voninahitrao. Fa amin'izany indrindra no miseho tsy hita fenina ny mahampanotanay, ny heloka sy ny fahadisoana vitanay tsiraray avy ireto. Ankehitriny ary Tompo, dia mananty tanana izahay ka mangataka ny any adiovana ho anay amin'ny rany Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana, ho tafaverina ho zanakao Andriamanitra izahay, ary faly manatotosa itony fotoana sarobidy itony, eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina. Hiteny aminay ianao amin'ny famakiana ny soratra masina, hanafatra anay ianao amin'ny fiarahamandinika ny amin'izany. Dia ianao Tompo no mbola antenainay, fa hampiorina anay amin'ny finoana, hamelona anay amin'ny finoana. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Izay anjara mofinaina ho antsika fiangonana dia ny Luka toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Luka toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany manao hoe: ary Jesosy niantso ny 12 ankeo aminy, ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny demony rehetra sy ahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy: aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo, na tehina, na kitapom-batsy, na mofo, na vola, ary aza misy mitondra akanjo roa. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo, raha miala amin'izany tanàna izany ianareo, dia hintsano ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo, ho vavolombelona miapanga azy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra, nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo eto no hatsiarovanay ny teninao manao hoe: ny famohan-kevitra ny soratra masina dia tsy efa amin'ny fisain'olombelona, koa dia mitalao ny asanao Andriamanitra ilay tompony teny izahay, hiaraka aminay, hanazava aminay ny tianao ho raisinay ho fiainana ao anatin'izao soratra masina izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havana. Tsy adino akory ny taratasy fa tsy nisiana mihitsy androany. Taratasy alohanantsika dia ny Baiboly. Filazantsara araka ny Luka, anontany avy vao tamin'ny heriny isika no niresaka an'io. Tsy maninona ary fa andao resahana vetivety ny filazantsara araka ny Luka, toko 420 nanoratra Luka, nanoratana Sarafiry.
ny fahateran'i Jesosy sy ny fahazazany, ny fiainany tao Galilia, fiakarany any Jerosalema ary ny herinandro masina. Tsy izany moa ilay izy. Raha ataondray mijery fotsiny izany filazantsaraka ny Lioka dia mahitsika hoe io i Jesosy teraka ny tetiarany ny fahazazany. Rehefa izay dia nanomboka ny asa tao Galilia izy, dia niakatra ho any Jerosalema manomboka any amin'ny faraparany toko 7 izay misy an'ity anjara mofinainantsika ity. Ao niakatra ho any Jerosalema izy ao amin'ny Lioka toko 4. Eo kosa aloha mba jereo 2:20 re. Niakaran'i Jesosy ho any Jerosalema. 7:20 azafady. Niakaran'i Jesosy tany Jerosalema. Eo any manomboka ny herinandro masina, izany hoe ny alahady ny sampandrofia makamin'ny Paska, fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Filazantsara araka ny Lioka toko 7. Araka ny fanondrona hitantsika eo, raha mijery sika ny amin'ny andininy faraka amin'ny 50, dia ity tantara ity anisany mamaraparana ny filazana momba ny Jesosy tao Galilia. Ao amin'ny andininy faraka amin'ny 50 ny fitantarana ny fialany eo Galilia, mamakivaky ny Samaria, tsy navelan'ny Samaritana izy mba hanohy ny lalana hiakatra ho any Jerosalema. Ao amin'ilay raika amin'ny 50 zany misy filazana hoe tsy navelan'ny Samaritana, hamakivaky ny Samaria i Jesosy. Dia ao amin'ny toko 10 izy mandefa iraka 70 la hialoha azy. Hijery an'ilay textsika araka ny voalaza eo ambanin'ny soramandry, ity anjara mofinainantsika ity dia voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 10. Somary lavalava ny fitantaranao ny andininy voalohany hatrany amin'ny 2:20. Ary ao amin'ny Marka toko 9 andininy 17 hatramin'ny 17:20. Efa nisy nilazana tamintsika hoe raha ny filahara ny fanoratana, ny taona nanoratana dia ny filazantsara araka ny Marka no voasoratra voalohany, manaraka i Matthieu, ary avy eo ny filazantsara araka ny Lioka, raha ny filazantsara telo mitovy fijery na ny atao hoe filazantsara sinoptika. Araka ny filazan'ny Lioka any amin'ny toko voalohany, raha manolotra ny boky izy dia ny hoe nalaina avy amin'ireo efa nanoratra ny tantara, ny soratra nosoratan'ny Lioka, ary nampiny fikarohana sy fanadihadiana samihafa. Kanefa moa dia mahagaga fa nofitiny ato amin'ity toko 7 ity izay voatantara ao amin'ny Matthieu toko voalohany, toko 10 andininy voalohany hatramin'ny 2:20. Na izany aza dia mahita isika fa ny Matthieu toko 10 io lavabe io andininy voalohany hatramin'ny 2:20, raha mamadika any nareo izay ny atao hoe ny Baiboly ho eny am-pelatanantsika androany, dia raha vakitsika izy io dia efa misy fitantarana sahady ny amin'ny voalaza ao amin'ny Lioka toko 10, ilay fanirana ny 70. Izany hoe ity toko 7 andininy voalohany hatramin'ny 1 ity dia toy ny mitambatra amin'ny toko 10 fanirana ny 70 eo amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny 4:20. Ireo zany no miseho indray miseho ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu toko 10 andininy voalohany hatramin'ny 2:20. Dia izay no heverina hoe malava be ny fitantarana ao amin'ny Matthieu, mihoatra amin'izay atao hoe ampahany eto amin'ity Lioka toko 7 sy Lioka toko 10 ity. Lasa ohatry mizara roa zany filazan'ny Lioka. Izay ilay texte. Dia ato amin'ny filazantsara araka ny Lioka, apôstôly 12 nantsoina nomena fahefana, ary nirana nomena izay entimanana sy ny
toromarika ento manao. Ny 12 ny apôstôly dia nandeha sy nahavita. Zany ny famaranana fitantarana. Mbola ho resantsika rehefa avy eo ny filazantsara araka ny Jaona. Ahoana kosa hoy Jaona raha milaza ny fanirahana ny apôstôly izy. Any amin'ny faraparany zany no azontsika resaka kely. Zay zany ilay perikopy eto ambany masontsika. Fa raha ny filazantsara kanliko dia misy fanambarana fanirahana anankitelo mety ifangaro amintsika fiangonana. Ity ambany masontsika ity ny Luka 7 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Voalaza teo ny Luka 10 nomboka eo amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Zany eo tenatenany eo moa ny tatitra nataon'ny apôstôly. Misy ilazan'ny tompo hoe aza mifaly fa manahaka anareo dia amin'ny mifalia voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Zay ny fanirana anankiray. Any anankiray dia fanambaran'ny tompo ao anatin'ny herinandro masina, fanirahana toa milaza zavatra mifanohitra amin'ny toko 7. Hoy Jesosy ao amin'ny toko 2:20 rehefa avy niteny tamin'ny Simona izy hoe ry Simona, indro Satana mitady anareo koroany tahaka ny vary. Dia miteny izy manao hoe any amin'ny 5:13 hatramin'ny 7:13 no hoe teo aloha aho izy naniraka anareo ka niteny hoe aza mitondra ninninina afoiziko arak'izay. Fa izao kosa dia miteny aminareo hoe mitondra. Dia ho vakitsika kely izay soratra masin'izay. Luka 2:20 ery amin'ny andininy 5:13. Amin'ny anaran'ny tompo. Ary ho koa Jesosy taminy, raha nirahako tsy nitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kitapo kapa ianareo, moa nisy zavatra nahory ianareo va? Dia hoy ireo tsy nisy. Fa hoy izy taminy, fa amin'izao kosa izay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Ireo mety misy zavatra mifangaro. Fa io moa no hoe ny fandinihana soratra masina dia tsy maintsy andraisantsika ny zavatra misy manodidina an'io texte io. Ho an'ny Luka 2:20 dia tena efa ao anatin'ny herinandro masina. Misy sy miaina amin'ny misy ny fanenjehana ary iainana ao anatin'ny fanenjehana mavaivay Kristy sy ny mpianatra. Raha maniraka aho Kristy aza manantena ekipa tsony eto amin'ity tany ity fa mamay be izao ny raharaha ka mitondra rehefatsy. Tany aloha mbola nangingina. Raha naniraka izy mialoha ny akarana tany Samaria. Izany hoe mbola ao amin'ny faritry ny apôstôly tany Galilea tany ambanivohitra, moramora ny fiainana, tsy dia misy manahirana ny fiarahamonina, aza mitondra ninninina. Zay ilay contexte. Zay no mahasarobidina atao hoe contexte rehefa mandinika soratra masina isika. Mbola any Galilea Jesosy raha maniraka ny apôstôly 12. Fa eto kosa efa any an-drenivohitra any Jerosalema ary miatrika ny herinandro masina ao amin'ny toko 2:20. Samy hafa ny toetra ny fiarahamonina sy ny toe-javatra mbola niainana tamin'izany. Tany Galilea lamindamina miakatra ny Antananarivo efa miandrandra ny 5:20 septambra. Efa mikorotana ny renivohitra no ny amin'ny Jesosy mila mailo ny mpianatra raha manatanteraka hira. Zay ry havana ity perikopa ity. Ny misy azy zany zao dia tsy tokony hadonotsika fa eo amin'ilay Jesosy Kristy mamaraparana ny asany ao Galilea. Raha mijery ny saritany sika, za manokana moa ry havana tena tia mijery saritany mihitsy rehefa mandinika baiboly. Dia tena ilay sisitany tena mitohy mandavana be. Dia tena mbola any ambanivohitra io rehefa tena mamaky ny soratra masina sika. Fa hiakatra ao Jerosalema amin'izay rehefa tapitra ity toko 7 ity. Eo zany sika no mandinika ny soratra masina. Inona no resantsika voalohany?
momba ny apôstôly. Firy hoe ny apôstôly natsony Jesosy eto? Firy tsara? Hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary Jesosy niantsony 12 ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoaka ny teminy rehetra sy hasitrana aretina. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matthieu dia voatanisan'ireo anarany 12. Tena hoe safo be mantsy niantso 12. Fa tena voatsipika tsirairay hoe ireto avy no anaran'ny 12 avadio ilay Matthieu 10. Fa voatanisao ny anaran'ny 12. Izavy zany mbola tena tsisy nanohinana e. Fa tsy ilazako hoe mbola ao Jodasy. Le lisitra farany mbola ao. Fa raha mandeha isika any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy faraka amby 20 sy faharoa amby 20, makeo amin'ny andininy fahaenina amby 20, misy apôstôly anankiray ao. Izy Matia. Firy zany zao ny apôstôly? Ny olona voalaza fa apôstôly. Telo avy folo. Satria isan'ny apôstôly, lasa isan'ny apôstôly, Jodasy isan'ny apôstôly. Voatonina izy. Matiasy nanolo an'i Jodasy. Voatonina koa zany izy apôstôly. Io zany mba nahavariana mihitsy nandinika an'ity soratra masina ity teo am-panomana. Tokoa moa. Ary iza ny faha-14. Paoly apôstôly araka ny Romanina toko voalohany andininy voalohany voanodiniantsika tamin'ny zoma lasa teo hoe Paoly apôstôly Paoly voantso ho apôstôly Jesosy Kristy. Raha ny soratra masina zany no tambatambatra tena tsy diso ary izay mihitsy amboalohany dia ireo ny lisitry ny apôstôly 12 isany. Io le Matthieu. Fa rehefa mandeha ny tantara ara-tsoratra masina dia tonga teo amin'ny lisitra Matiasy. Izay teo ihany moa no nahitana azy fa tsy fantatry inona no nataony ohatra ny karazany roa ny dekona ny fidiana dia teo amin'ny fanokanana ihany izy no hita fa avy eo tsy hita tsony. Toy ny mpandray fanasany tompo teo amin'ny fandraisana azy ihany izy no hita dia misy Matiasy aty am-piangonana aty. Dia ry Paoly rehefa nandeha ny fiainam-piangonana niova fo izy tao Damaskosy dia lazaina fa apôstôly tsy tonga volana. Ary izy tena moa ny miaro hoe za apôstôly. Tena niaro ny tenany amin'izany mihitsy izy ao am-bokin'ny Korintiana. Avelantsika any tsy handrebirebi ny saintsika saingy mba hamperitreritra antsika tokoa moa. Ay moa amin'ny soratra masina tokoa nisy voalaza fa rehefa tsy teo intsony Jodasy dia nanampy lisitra tsy fiandry fa nifidy vaovao indray zany hoe tsy ampy. Tsy tenenako zavatra tamin'ity fiangonana ity. Nifidy vaovao indray satria hoe lasa iny e. Andao hifidy fa tsy fiandry izy akory. Ny hoe tao amin'ny lisitra fahaenina amby 70 i Matiasy tsia fa banga ny toerana ndao hifidy. Ary teo amin'ny tantara rehefa nandeha ny filazantsara nanenjika Paoly fa novain'ny tompo ny fony dia lasa natao hoe apôstôly koa izy. Dikany hoe apôstôly moa dia iraka. Mpamverina isika ny isa 12. Voambary eto amin'ity soratra masina ity ny hoe niantso ny apôstôly 12 i Jesosy. Ny 12 dia isa manamarika ny Baiboly. Ary voalohany amin'izany ny taranaka Jakoba. Ny 12 dia novidiana satria hoe afaka hitondra ny anaran'ny foko 12, mampatsiahy ny foko 12. Izay no antony fividianana an'io. Fa isa manamarika ny soratra masina ny 12. Misy koa manazava hoe enen'ny efatra izy efatra ampitombona telo. Isa manamarika ny soratra masina ny efatra sy ny telo. Telo moa zany trinité. Ny nahoana no 12 fotsiny koa dia
misy fanamariana hoe amin'izay tsy mora miadiady ka mora isaratsara, efa vitsy kely ireo ve dia mbola hiady ihany. Nefa ny faraparana izy manino miady izay ho lohany. Ahoana koa no 12? 12 izay tsy enterana tamin'isa hoe vitsy na maro, fa tena hoe najoro ny Jesoa amin'izay maha izy azy izy ireo. Raha mijery sika eo amin'ny 14 aza mitondra ninninona, tena hoe ny maha izy azy 12 no najoro ny Kristy, fa tsy hoe ny mahabetsaka azy na inona. Dia izay koa zany ny antony 12, ny olona vonona hijoro amin'ny maha izy azy, mamaly ny antson'ny Tompo no tadiavina fa tsy ny isa be dia be. Zany fanazavana avokoa zany. Hitantsika eo fa izy ireo tsy manana ary tsy nasaina nitady. Filazantsara araka ny Matio dia tsy miteny fotsiny hoe aza mitondra ohatry ny eto amin'ny Luc, fa hoy izy hoe aza mitady kitapom-batsy na vola. Aloha vakiana fa sao dia tsy izay ny aoka fa paraky eto. 10 eny amin'ny andininy 7. Izao no voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza mitady volamena na volafotsy na varahana ho amin'ny fehikibonareo, na kitapom-batsy ho amin'izay aleha, na akanjo roa na kapa na tehina, fa ny piasa dia mendrika ahazo ny hanina. Aza mitady. Ato amin'ny Luc aza mitondra. Aza lany andro mitady, fa ny piasa mendrika ahazo ny hanina. Aza mitondra. Rehefa misy tafianao eny zany dia tsy hisolo akanjo mihitsy zany. Ao amin'ny Matio karazam-bola tsy asainy tadiavinao dia ny volamena, volafotsy ary ny varahana. Fa misy karazam-bola ambanin'io tsy niteneniny. Izany hoe ory mpitory filazantsara aza mitady vola vaventy fa tsy marina tondra vola majinika. Tiany teneny hoe aza mieritreritra reny fa ampy rehefa afaka misy vola kirakirainao. Ry mpitory filazantsara, reto olona ny rany reto. Izay zany ny rehefa mijery ny dictionnaire amin'ny Baiboly sika dia misy karazam-bola ao, dia ireo ny vola vaventy, ny santam-bola ngeza lehibe, volafotsy, volamena, volafotsy. Nalahatry Matio araky ny sandany mihitsy izy ao, sy varahana, ny ambanin'io mbola misy. Izay zany no teneny eto. Ireo 12 tsy manana, ary tsy hoe tsy manana fotsiny, fa ireo 12 nandao ny asa mandrarahany ny mpanarato, ry Matio mpamoretra, ireo 12 nandao ny asa mandrarahany. Izany no 12 natsoin'ny Tompo eto. Dia 12 ny fidy fahatsorana fiainana. Tso-piaina, tsy be renty. Izay. Ireo no ny rahan'ny Tompo. Izay sika raha hiresaka ny apôstôly eto vaovao amintsika hoe eto koa moa raha lisitra zany dia misy nanampy taty aoriana ka lazaina fa apôstôly Matiasy, lazaina fa apôstôly Paoly. Dia hatreo ihany fa tsy nisy hoe mbola misy tsaratsara koa dia mbola misy tena tsara taty aoriana be eo amin'ny tantara. Izay ny soratra masina dia aleo mba hikatony eo. Fa ny dikany hoe apôstôly aloha dia hoe iraka. Raha izay ary ny iraka izy 12, ahoana kosa ny endrik'ilay fanirahana. Talohan'ny fitsanganan'ny tenany maty, ny fanirahana dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra raha ho an'ny Matio, hitory ny filazantsara eto raha ny 9 ary nombaniny hoe fanasitranana. Famoahana demonia sy fanasitranana. Ery ambany nataondry zalahy dia fanasitranana sy fitoriana filazantsara. Tsy namoaka devoly ve zany izy? Hitanareo ny amin'ny 9?
vokatry ny asany ny asa nataony fitoriana filazantsara sy fanasitranana. Fa amin'ny Luka zany dia lasa mikatona ny hoe famoahana devoly sy fanasitranana lasa fanasitranana. Ka na fanasitranana ra-panahy no fanasitranana ra-nofo. Izay ny Luka. Efa nilazaina tamintsika hoe ho an'ny Luka ny hoe fanasitranana dia famonjena ara-panahy sy ara-nofo. Io zany ilay soteria io. Famonjena ara-panahy sy ara-nofo. Ohatran'ny hoe voabangao na famoahana demonia sy fanasitranana ny ara-nofo. Izay ny fanasitranana amin'ny filazantsara araka ny Luka. Fa tsy hiteny retsika hoe Luka zany tsy mpiandry, tsy namoaka devoly. Tsy hoe Luka fa ilay apôstôly zany tamin'ny tsy namoaka devoly. Hoe fanasitranana tena fanafana ara-panahy, fanasitranana ara-panahy sy ara-nofo amin'ny filazantsara araka ny Luka. Tena famonjena amin'ny lafiny maha olona manontolo. Rehefa hitantsika kosa indray ao aoriana ny fitsanganan'ny tena Jesosy tamin'ny maty, ny fanirahana dia mazava fa fitoriana ny filazantsara ny fibebahana, fanaovam-batisa sy fampianarana ary famoahana demonia sy fanasitranana. Mazava mba tsy ilazana hoe mitatra kokoa ny fanirahana natao tamin'ny apôstôly rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesosy. Tsy adinoina anefa fa talohan'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, nialo azy i Jaona mpanao batisa teo amin'ny fiantsoana fibebahana sy ny fanaovam-batisa. Fa i Jaona tsy nanohy tamin'ny fampianarana. No mampiavaka ny iraka na mpanaovina ao aoriana ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty zany dia ity fampianarana ity. Ny rahana hitory filazantsara, anafaka amin'ny demonia, anasitrana ny 12 lahy eto. Tsy misy resaka batisa fa ny resaka batisa dia izay iraka nampanaovina ny Jaona mpanao batisa. Fa tao aoriana ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty, ny nanirahana dia ireo asa maro loha ireo. Toy ny filazantsara, izay mihintsy atao batisa no vonjena, izay tsy mety mino elohany filazantsara ny fibebahana. Ataony batisa, ampianary ny olona ao amin'ny Matthieu 7:20 indray misy an'izay. Rehefa vita ny batisa, ampianary indray izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary dia ao amin'ny Marka moa dia misy ny fanasitranana. Ary amin'ny filazantsara araka ny Luka, tsy misy iraka aorianan'ny fitsanganan'ny tenan'ny maty fa any amin'ny asan'ny apôstôly vao mitohy ny soratry Luka manao hoe aza miala ato Jerosalema aloha mandra-pahazonareo ny fanahy masina, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho vavolombeloko hetseroa hatramin'ny faran'ny tany. Dia nataony ny apôstôly voalohany indrindra ao rehefa nilatsaka ny fanahy masina, nanasitrana ve? Inona no nataony voalohany? Hoe havita olo sitraniny, fa inona? Dia inona no lazainy? Ny zavatra nataon'ny apôstôly voalohany voalatsaka ny fanahy masina dia fampianarana, ny fitoriana ny Jesosy Kristy. Izay no nataony voalohany. Vao nandre ny olona no nanao hoe inona ary ny ataonay? Dia ahoana hoy ny soratra masina any amin'ny 4:7 any hoany? Mibeba, aoka samy atao batisa ianareo. Na mitahiraka ny apôstôly 12 lahy, Petera moa zany no hita misongadina amin'ny asan'ny apôstôly. Nataony voalohany dia ilay fampianarana. Ampianaro ny firenena rehetra manao batisa azy, ampianaro indray izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Izay zany no mahasamihafa ny iraka. Ny tiana andehanan'ny saintsika dia ny hoe ato amin'ny soratra masina mialoha ny fitsanganan'ny tenan'ny maty dia maniraka i Jesosy, ireo ny iraka mpanaoviny fitoriana filazantsara
ny fanasitranana ny fanafahana amin'ny demoni. Miavaka kosa ny iraka ampanaoviny tompo aoriana ny fitsanganany tenany maty dia ny fampianarana, ny fanaovam-batisa, ny fanasitranana. Zany hoe tsy niala tamin'ny iraka teo aloha izy fa nanampy ilay fampianarana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany atao hoe fampianarana. Izay ary ilay iraka nampanaovina. Fa inona kosa indray mba tsy tenenako hoe ny olona afaka mampianatra izany dia efa vita formation tsara mihitsy izay vao navoaka taoriana ny fitsanganany tena maty. Tsy mbola nasaina nampianatra izy fa dala aloha manasitrana fotsiny dia torio ny filazantsara. Pikambanao amin'ny AFF fotsiny. Rehefa avy eo izay vao mpampianatra. Ary Paoly Apôstôly dia manao hoe ny fampianarana no fanomezam-pahasoavana. Maninona? Aleo izy tsy manasitrana fa fampianarana zava-dehibe. Dia any amin'ny Korintianina 2:12 milaza ny fanomezam-pahasoavana izay omen'ny tompo, ny fanomezan-danja ny fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra moa no ahitsiny ao. Fa atao anao izy ny hoe fa azo raha ohatra ka miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo, tsisy mpandika, fa aleo mampianatra. Izay zany ny fanirahana. Misy fihavana ny talohan'ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty sy ny taorian'ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Ahoana ny aminareo mandray sy ny tsy mandray? Inona ny vokatry ny fitoriana na ny iraka izay atao? Ankoatra ny andinin'ny fahaenina, ny vokatry ny fitoriana dia hoe natao ny fitoriana nisy ny fanasitranana. Feo amin'ny andinin'ny fahaefatra sy fahadimy dia misy roa mazava tsara ny vokatry ny iraka nampanaovina. Ny voalohany ny mandray ka mampiantrano ny mpanompon'Andriamanitra. Ny faharoa dia ireo tsy mandray ka ampijoroana na ametrahana ny vovoka ho vavolombelona hiampangazy. Izany hoe rehefa maniraka ny fiangonana i Jesoa amin'ny fitoriana ny filazantsara dia mampafantatra am-boalohany sahady fa tsy voatery handray ny filazantsara izay toriana ny olona andianana. Ao amin'ny filazantsara araka ny Matio dia misy fitenenana hoe rehefa tonga ao amin'ilay tanàna ianareo dia jereo izay mendrika ao dia ao itoerana ary aza miala ao raha tsy ary rehefa vita ilay asa izay vao mandiana mitoera ao mandra-pialanareo. Mbola ho jerentsika iny. Fa izany hoe ny tiana ho lazaina eo amin'ny andinin'ny fahaefatra sy fahadimy rehefa miasa ny fiangonana mamita ny iraka ny apôstôly dia roa no mitranga: ny fandavana na ny fanekena, ny fampiantranoana na ny tsy fampiantranoana. Ao amin'ny filazantsara ka Matio dia hoe raha mampiantrano anareo ny olona, tsy ao amin'ilay toko 10, ao amin'ny Luka toko 10, ao amin'ny filazantsara Matio toko 10, raha mampiantrano ny olona dia tonoiny ao ny fiadanana. Misy zanaka ny fiadanana ao dia tafatoetra ny fiadanana. Raha tsisy ao dia miverina aminareo ny fiadanana. Na zany ny olona mandray na tsy mandray. Rehefa atao ny iraka dia tsy misy fialan-tsiny ho an'izay tsy nandray, fa mametraka vavolombelona ny mpitory hiampangazy amin'ny fitsarana. Tsy manandra raha hitsara ny olona nitorian'ny filazantsara ny mpitory, na nandray izy na tsy nandray, tsy anjaran'ny mpitory izany. Anjaran'ny mpitsara ny tsara. Ny anjaran'ny mpitory rehefa nisy tsy nandray dia ny mametraka vavolombelona, manintsana ny vovoka. Ny hoe manintsana ny vovoka dia filazana hoe natao toy ny jentilisa izy, mijanona amin'ny mahajentilisa azy izy. Izany moa ao amin'ny fiarahamonina jiosy hoe raha nisy olona ny avinavina ka tsy nety nandray ny fahamasinana dia atao tahaka ny jentilisa izy. Firenena hafa mihitsy izany. Dia izay ny hoe ahintsana ny vovoka, tsy misy ifandraisana amin'ny intsony. Dia vavolombelona ny vovoka hoe reto anie ka nanday
hiteny mihitsy zany nivovoka amin'ny andro anankiray ireo le nanda. Zay le vokatry ny fanerahana hitantsika eo amin'ny 4 sy ny 5. Mety manaiky ny olona, mety manda ny olona. Arak'izany ny anjarantsika dia ny mitory, fa tsy mitsara ny olona nitoriana, tsy mieritreritra koa ny hoe anery ny olona andray ny filazantsara. Fa raha makeo amin'ny 4 ihany sika dia te ampitany dikany atao hoe fitoriana ny filazantsara ny soratra masina. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ary izay trano idiranareo dia ao no toero ary ao indray no hialao. Fitoriana filazantsara dia tsy hoe fotsiny fanambarana an'i Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, fambolena fihavanana amin'Andriamanitra ihany, fa ny fitoriana filazantsara dia fambolena fiarahamonina vaovao koa. Fambolena fiarahamonina vaovao koa. Izany no ampatsivana antsika fa ny hazo fijaliana dia fifandraisana amin'Andriamanitra ilay hazo mijidina, ary fifandraisana amin'ny hafa ny tsy valana. Rehefa tonga eo amin'ny tanàna amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara zany sika, dia aoko tsaroana fa tsy maintsy mahatanteraka ny soratra masina hoe teny tonga nofo. Raha mpisikina ny olona ao, misikina hianaro ny fisikinany, fa tsy hoe izay mbola amin'ilay kenda ihany. Ny olona efa misikina, ianao mbola amin'ny kravaty ihany. Ny olona efa manao kiran'ilona, ianao mbola manao inona ihany. Aoka ho teny tonga nofo sika, amboleo ilay fiarahamonina. Tsy hoe ny olona misotro toaka, ianao mbola mijenjena amin'ny jus ihany. Izay aloha tsy mifanaraka amin'izay. Fa hoe raha ny olona misotro toaka hatsangano ny veranao dia mba samy fotsifotsy fa samy hafa fotsiny. Ndray au vivany, ndray toaka fotsy izy ny olona. Azareo hoe tena hoe mampole fiarahamonina. Izay momba azy ihany momba azy fa ianao midira ao anatin'ny fiarahamonina. Fa ho kosa Matthieu misy fanamariana hoe jereo izay olona mendrika ao dia miantra no ao ary ao koa no hialao. Mambole fiarahamonina. Fiarahamonina ry havana tsy vita vetivety. Firy taona izao ny arahanao monina amin'io vadinao io, tena mbe efa misosa tsara ve? Tsy vita vetivety, tena ambolena isan'andro, 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 isan'andro. Ambolena. Ary izay ity soratra masina ity dia manambara amintsika fa ity fitoriana filazantsara ity fambolena fiarahamonina. Avy aiza moa mahatsiaro, tsy fantatro ianareo izay mpiompy akoho. Fa na rahoviana misy akoho ampidirina ao aminaty fisoko dia maninona aloha? Miady aloha, fa rehefa avy eo maninona ihany? Afaka ny ara-monina ihany. Ohatran'izay koa mampatsiahy ny fidiran'ny olona anankiray ao anaty sampana. Mbola handeha lavidavitra kokoa rehefa avy eo. Fidiran'ny olona anankiray ao anaty sampana. Iza koa iny ohatra izao ny sekoly alahady arabaina fa nahazo mpampianatra maromaro. Anankiray vao niraisy tanana teo avy any Mahajanga. Dia ao aloha diaka eo dia mifampijerijery eo. Vao tsy ela niresaka tamin'ny tompona andraikitry ny sampana anankiray tao am-piangonana. Satria nisy olona vao niditra teto am-piangonana hanao vokovoko-mangy izy. Manao ny an'iny hoy aho. Izaho mahafantatra tsara an'ilay olona tamin'ny dinika nataoko taminy dia ozy. Ilay ankizy hoa, izao dia izy hoa, ohatra mora tohina kely. Fantatro tsara ilay olona. Ay ve, izay ka, fa tsy haritsika izy fa izay izy. Ohatran'izay koa, nampianarina anay dia hoe ory mpitandrina malala, ory mpiomana mpitandrina. Ianareo mbola tsy miakatra eny amin'ny pilipitra akory dia efa hoahoahoa be ao am-piangonana. Izahay tsy tia an'iny, mbola tsy hita ny salova-tava akory ilay olona. Izay izao e, izay izao. Nefa inona? Aza-kivo ny fampiovana, ny mpanomana. Fa miditra eo nareo. Rehefa avy eo maninona? Teny tonga nofo. Izay sika. Fa ny olona tsy hoe tonga dia ok, misy KO be dia be mihitsy eo aloha. Izay vao mivadika ok ihany. Izay ilay
mamboly fiarahamonina ny fitoriana ny filazantsara. Raha tonga tsika mpitory ny filazantsara, jereo tsara, andro voalohany vao manitsaka ny tanin'ny toerana hitoriantsika dia mifampijerijery eo aloha sika ohatran'ilay akoho hiady eo ampisopreny. Mifampijerijery aloha. Izay vao maninona? Izay vao mifanosinao. Na dia hoe efa nasaina ary isika hitory filazantsara, mbola ahoana ary reto? Ka raha tsy haintsika ilay hoe mamboly fiarahamonina mpitory filazantsara, sarotra ny azona antoka hoe hisy ny vokatra amin'ny fitoriana. Ny zavatra manaraka iverenantsika ilay hoe aza mitondra zao. Ny iraka zany dia tsy misy afa-tsy ny tenany. Rehefa mandinika n'ity soratra masina ity isika dia izasy eny akoditro no irahan'ny tompo. Izasy izay voniny eny akoditro fa tsy hoe mbola hanamboamboatra koa ka hitady kiraro ohatran'izany satria toa ohatran'izany. Dia inona zany? Dia indraindray ny olona anao tafika masina ohatry ny hifindra trano ozy izay. Tamin'izaho voalohany anao tafika masina dia tratran'izany mihitsy. Ohatra ny olona hifindra trano, ohatra ny tsy mety ihany, angatsy hoentina ilay ohatr'izao, angatsy hoentina ohatr'izao, hoentina ambaki ny fery. Ory zareo. Kay tsy mila an'izany akory ilay fitoriana filazantsara. Rehefa tena mandeha ianao, tonga dia reto izany. Ary ho antsika mpandehandeha tonga dia efa hoe raha vao andeha ianao ohatran'izao, iny akanjo iny tsy misy kitian'izany fa tonga dia bataina fotsiny dia ao. Reto ny akanjo fetiko manao tafika masina. Amin'ny fotoanany tafika masina dia bataina fotsiny iny dia iny no entina. Reto ny fetiko mandeha sinondaparitany. Reto samihafa izany. Reto akanjo fetana eny an-dranomasina tsy mba hananako ao ry havana manana. Fa tena hoe takizay tsy misy mitady hoe mbo sahiran-tsaina. Neny Matthieu moa dia hoe aza mitady. Tsy misy mitady. Raha misy izany anankiray dia aza mitady, aza misahirana. Ny mpitory filazantsara raha jerena ny andinin'ny faefatra dia azafady ampiasa teny anaty farangisosina hoe alasarotra an'Andriamanitra ny mpitory ny filazantsara. Raha tsy mahatoky an'izany isika, aza manao mpitory filazantsara. Alasarotra an'Andriamanitra. Izay ity filazantsara ity, izay na ny eo amin'ny Luka 10 aza. Dia tsy mivadika do, efa voalazako mandraka hoe raha ianao milaza hoe te hihina mangahazo zany, any amin'ny diso miteny fa tsy dia mankery amin'ny mpiady mangahazo ery dia ao mba hidio mangahazo. Any diso miteny rehefa sitraponina hitanao mangahazo dia mahita ianao. Anontany io daholo ireny mpitory filazantsara ireny fa izany ny fiainany ireny. Efa tsy mahita ianao izany dia tsy sitraponina. Dia izay ianao ihany, mpanomponao ihany ny epaepy eo. Ny manaraka izay hojerentsika dia ny amin'ny andinin'ny faefatra ihany. Ilay andinin'ny faefatra dia fianarana faharetana koa. Ao no hidiro hiantranohy ary ao koa no hialao. Ny fitoriana filazantsara dia fianarana faharetana. Raha ny fiomanana mpitandrina dia hoy ny mpampiofana tamin'izany fotoana ary mandraka ankehitriny hoe mandritra ny 3 taona aloha dia miomana fa iozongozina ianao sy ny fiantsonanao. Iozongozina ianao sy ny famalianao ny antson'Andriamanitra. Fa raha ianao ny teo 3 taona dia efa marina izay fa nantsona ianao. Izany no mahatonga ny hoe iny moa izany 3 taona niaraka tamin'ny tompony mpianatra. Mahatonga ny hoe 3 taona vao azo tokanana ho mpitandrina, ny mpiomana nivoaka ny toeram-panomanana. Ary tsy midila ry havana, na taiza hoe teo amin'ny toerana anankiray na faran'izay nasika dia nasika ary ny fiangonana, raha naharitra 3 taona teo ilay mpanompon'Andriamanitra dia afaka manohy ny asan'izy. Raha izara aminareo ampahany fotsiny tany amin'ny toerana nanendrehana voalohany dia tena nasika izany, mba ny hoe ilanja banderole.
fa satria efa niomana ny tena dia hoe eto aloha izany e, raha izany tena nivadibadika mihitsy vao vita ny 3 taona satria voaray ny fiomanana hoe mify 3 taona eo, fa 12 taona ihany tany amin'ny toerana voalohany nanendrena. Izay ilay hoe mila faharetana mitoery eo, ary tsy hoe ho an'ny mpitandrina ihany izany fa ho antsika. Tena raha latsaka ao anatina fanompona anankiray ianao, tafatoetra ianao rehefa vitanao ny 3 taona. Dekona, izany tsy mikika hoe tsy napoziko izao ilay dekona. Heve izao izany fa fiainan'ny dekona herintaona, fa manaiky androso 2 taona, manaiky androso 3 taona, tafatoetra ianao, vitanao ny 4 taona. Fa raha tsy tafatoetra ao anatin'ny 3 taona ianao, amin'ny fanompona izay naloranao tena, sarotra mieritreritra hoe tafatoetra ianao. Ohatran'izay koa na any amin'ny sampana, jereo tsara fa izay nanao tsobin-drano raha miangaly, tsy nitoetra tao amin'izay nitoerany dia tsy hita voaka intsony. Ny fitoriana ny filazantsara dia fitaizana ny faharetana, mitoera ao ary ao koa no hialao. Rehefa vita ny fitoriana, izay vao miala ao ianao, miala ao amin'ilay trano. Fa tsy hoe ohatrany tsy metimety, be parasy be. Aiza ny trano madiodio kokoa? Eo ianao, aza miala ao. Izy taona tany Berorona ao Tafimasinana, tsy nanana trano intsony izay ivantanana fa isan'ilay tara. Dia nanofa trano kely tena trano bozaka tonga dia taniny eo. Velarina ny lambahoany, miendahy-miembavy, trano kely ngamba ataoko hoe 4 metatra carré. Ozy ny Ntaolo hoe sanatria manohatra fa tsy maninona. Ity carreau fa izy tany. Ataoko hoe 4 metatra carré raha betsaka, 2 mètres sur 2 mètres, ngeza be izany. Velarina ny lamba dia atao eto izany ny rindrina, aty vehivavy, anankiroa izay vehivavy dia 4 lehilahy, aty ambadiky ny sakaosy ny lehilahy. Mandeha amin'izay ny voalavo, tonga amin'ny parasy, ry zareo. Fa izay mandra-pahavitany Tafimasinana, tsy hitady hoe aiza indraiky ny trano ary efa tsisy. Nofa trano any amin'ny karana ve? Dia izay, fa mahafinaritra. Mitaiza amin'ny faharetana ny havana fitoriana ny filazantsara. Izay no momba ny filazantsara ka ny Luc. Maninona kosa i John no tsy miteny any amin'ity fanirana ny 12 laty. Araka ny voalaza rehefa nianatra ny filazantsara ka ny John isika, ny tanjon'ny John dia ny ampahafantatra sy handresy lahatra ny olona fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ary izay mino azy no manana fiainana mandrakizay. Ho an'ny filazantsara ka ny Luc dia ny tanjony dia ny ampahafantatra any Jesosy Kristy. Noho izany tsy mitovy tanjona ny filazantsara synoptika indrindra Luc amin'ny John. Ny an'ny John dia ny hoe ahoana ny ndresena lahatra ny olona fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no ny finoanan'i Jesosy no hananana fiainana mandrakizay. Amin'ny Jesosy ny resaka iraka dia amin'ny John 5:12. Tsy miteny izay vola hoentiny na ny akanjo anaovana izy, fa ny zava-dehibe amin'ny John dia ny hoe ianao miraikitra amin'ny Jesosy fotoboaloboka. Fa na hitondra akanjo iray valizy ary ianao, na hitondra vola 10 poketra azy ianao, nefa tsy miombona amin'ny Kristy, tsy miray aina amin'ny Kristy, tsisy ilananao. Fa koa na mitondra akanjo 10 valizy azy ianao, na mitondra vola 10 poketra azy ianao, ary miraikitra amin'ny Kristy, tsy maninona izany. Tsy milaza momba n'izay vola sy akanjo mihitsy izany. Filazantsara ka ny John ny zava-dehibe aminy, John 5:12 dia ny hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka manindry anareo mba handesy hamoa ary hampaharitra ny vokatrareo. Dia misy an'ilay hoe raha misaraka amiko ianareo dia izaho efa na inona na inona. Fanohitra koa izany hoe na tsy mitondra ninina azy ianao, za tsy teny hoe ny akoditra ao ngamba diso, fa miraikitra amin'ny Kristy, vitanao eo azy io. Tovy amin'ny filazantsara araka ny Luc ihany. Tsy mitondra ninina fa vita ny asa satria halasazan'Andriamanitra ianao. Fa na mitondra ninina koa ary ianao amin'ny John tsy problème n'izany, fa
ny zava-dehibe dia ny hoe miraikitra amin'ny Jesosy ve ny mombanao, tena mikambana amin'ny foto-boaloboka ve ianao. Hatreo ary havana ny fiarahantsika mandinika soratra masina, misy zavatra anankiray nydinganina satria efa lasalasa kely ny fotoanantsika hivavaka isika. Misaotra ny amin'ny fahazavan-tsaina omenao anay amin'ny alalan'ny fanahy masina nahazoana niaraka nandinika ny soratra ao masina. Ho tonga teny velona iainanay izany ary ampitombo anay amin'ny fitiavana ny teninao. Azonay koa tena hitombo amin'ny finoana sy ny firaiketam-po aminao, ny fiombona ampiainana aminao, mba azoto amin'ny fitoriana ny filazantsara izahay, anaraka ny toromarika rehetra mikasika izany fitoriana ny filazantsara izany. Ankehitriny mivavaka aminao izahay amin'ny asan'ny fiangonana ho an'ireo mpitory ny filazantsara rehetra manerana ny tany, ireo misedra fanenjehana, ireo misedra fahoriana amin'ny tsy fahampiana samihafa, ireo mety mamoy ankonana no ny fijoroana ho vavolombelonao, ireo miaritra ny fonja sy ny gadra no ny fijoroana ho vavolombelonao, ireo mazoto ary mahita fifaliana eo amin'ny fitoriana ny filazantsaranao. Tompo amin'ireny sokajin'olona manolo tena hamita niraka ho reny, dia angatahanay mba ho voajerinao amin'ny antsipirian'ny fiainany sy ny ankonany. Apetraka eo am-pelantananao ny firenenay, arovy ny fandriam-pahalema eto amin'ny firenenay ity, fa ataovy misokatra koa ny masonay tsirairay avy mba hibanjina ny hoavinay miaraka aminao Jesosy, ilay tompony fahefana rehetra. Jesosy Kristy ho jerenao no olana mety mahazo ny mpiarabelona aminay na izahay rehetra tafavory eto, dia ho alalanao ny lalanay mba tsy hisy sakana ahafahanay mandroso na amin'ny fiainanay manokana na amin'ny fiainanay ara-panahy. Dia ianao tompo no antenainay hijery ny ankonanay koa araka ny haben'ny fahasoavanao, ary andahatra ny asanay amin'ity tontolo andro ity eo ambanin'ny tana mahirinao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay ny izay nasahanza amanay, ary mamelany elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny hery sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ianareo. Ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.